Faly miarabantsika rehetra amin'ity alatsinainy fa 7 volana oktobra ity. Ny rampisodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe mavitrika amin'ny famonjena fanahy. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia eo amin'ny ohabolana 7:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitatao vovonan'ny andro. Ao amin'ny Matio 5:5-10 Jesosy Tompo dia nilaza hoe aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazainy ny rainareo izay any an-danitra. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Romanina 12:12 mahazo toa fahazamalaina ary aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny Tompo. Aleloia! Manompo ny Tompo ny andiny voalaza eo ambony. Ny firehetam-po sy ny fitoaman'ny fanahy eo amin'ny fiainanao dia mifindra. Mitobaka izany ary lasa loharano na aingam-panahy ho an'ny manodidina anao ianao. Tonga mpamonjy fanahy ho azy ianao. Rehefa miteny ianao dia misy fanahy sy fiainana mivoaka izay miatraika any am-piaino anao miaraka amin'ny hery sy ireo fitahiany filazantsara ny Kristy. Ankehitriny izany fientanana izany dia zavatra tsy maintsy tazominao. Ny iray amin'ireo fomba hiazonanao izany dia aoka ho feno ny fanahy mandrakariva ianao araka ny ampianarin'ny Efesianina 5:5-20 ka hatramin'ny 20. Jereo ny andiny manontolo. Rehefa feno ny fanahy ianao dia manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Ianao no pirofo fa feno ny fanahy araka ny hita teo amin'ny fiainan'ny apôstôly, araka ny ao amin'ny apôstôly 4:17. Rehefa tena tarihin'ny fanahy masina ianao dia feno fahasahiana foana ary vavolombelona mahomby ho an'i Jesosy Kristy. Tsy mitsahatra mamonjy fanahy ianao. Ny tena mpamonjy fanahy dia tsy misotro ronono na manjary reraka amin'ny antsony. Mazoto mandrakariva manao ny asan'ny Tompo izy ireo. Hoy ny Koritianina 1:5-17. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahafahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Ny ezaka ataonao amin'ny famonjena fanahy dia tokony hitombo satria ianao dia feno fanahy. Raha nahazo fanahy 3 isan-kerinandro ianao dia tokony manana tanjona ampitombo izany isa izany, mety hoe 10 na 30 mihitsy aza. Azony ny zodim-ponao sy ny hafanam-ponao amin'ny famonjena fanahy. Tsarovy fa mampitempo ny fon'Andriamanitra ny famonjena fanahy. Andraikitra goavana indrindra natolony ho antsika tamin'ny fitokisana izany. Noho izany ataovy amin'ny firetana sy ny zodim-po ary ny herin'ny fanahy masina izany. Aleloia! Dia mankasitraka anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny misy fiangonana Kresta Ambasimo dia ety Ambohibao ampitan'ny station Total 2e étage. Ny fiangonana Kresta Ambasy ihany koa dia manana fotoana goavana eny Antsahamanitra amin'ny 7 ny volana oktobra ho avy izao amin'ny 10 maraina. Fotoana izay hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao io. Koa manasanao ampitiavana tompoko amin'ny anaran'i Jesosy dia samy hitahian'Andriamanitra daholo. Aleloia!